Andrasan'ny maro ny listreo candidat ho ben'ny tanàna isaky ny commune indrindra fa isaky ny renivohim-paritany sy ny renivohitry Madagasikara. Manoloana izany rehetra zany, ndao isika hitanisa anaran'ireo olona candidat ofisialy ho ben'ny tanàna sy anarana voatonona matetika ary miverimberina an-gazety ho candidat ben'ny tanàna. Ho tanisaintsika amin'ity vidéo ity ny listreo candidat isaky ny renivohim-paritany. Ny candidat ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra efa mazava ho azy fa Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha araka ny fanarahantsika an-gazety dia efa nanao fanambarana ofisialy izy ho candidat ben'ny tanàna ny Antananarivo. Manaraka azy eo Rina Rakotomanga efa nanao fanambarana ofisialy ihany koa izy tao an-gazety sy tao amin'ny page Facebook-ny. Araka ny voalazany moa nirotsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana izy na tsy miankina. Ankoatr'izay ireto kosa anarana miverimberina mety ho candidat mpanjakana sy tsy miankina. Izay mbola tsy ofisialy ankehitriny. Anisan'ny anarana miverimberina ho candidat atotry ny fanjakana dia i député Augustin Andriamananoro, solombavam-bahoaka no sady filoha lefitry n'antenimena-pirenena faritany Antananarivo. Anisan'ny miverimberina ihany koa mety ho candidat mpanjakana i député Nevra Oldin, filoha lefitry n'antenimena-pirenena teo aloha no dimbiasan'ny Augustin Andriamananoro. Miaraka azy ao Hervelona Ramanantsoa, candidat mety hirotsaka amin'ny anarana tsy miankina hoy ny gazety miverimberina matetika. Ny faritany Vakinankaratra. Vakinankaratra dia ahitana ny Ramatoa Lalatina Henriette Rakotondrazafy. Izay mbola tsy fantatra treto iza no ifaninana aminy. Faritany Toamasina. Ahitana ny Roland Ratsiraka, solombavam-bahoaka izy no sady mivondrona ao amin'ny vovonana kolektifan'ny Malagasy. Efa nanao fanambarana ofisialy izy fa ho candidat ny ben'ny tanàna. Manaraka azy ao i Nantenaina Rakotonirina ben'ny tanàna amperinasa ankehitriny izay miaradia amin'ny fitondrana volomboasary. Mahajanga. Anisan'ny anarana miverimberina ny anaran'ny Andriamatoa Rivo Rakotovao, candidat ilatsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina araky ny resaka an-gazety. Manaraka azy ao i Patrick Rarmanana efa nanao fanambarana ofisialy izy tao an-gazety sy tao amin'ny page Facebook. Faritany Fianaratsoa. Araka ny feo miverimberina dia Ramatoa Christine Razanamaso, filohan'ny antenimera-pirenena teo aloha hirotsaka ho candidat ben'ny tanàna any Fianaratsoa. Manaraka azy ao i Andriamatoa Pety Rakotinaina, solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany tsy miankina ary ny safidy ny anohana ny fitondrana izy ankehitriny. Faritany Toliara. Anisan'ny feo miverimberina ary voatonona an-gazety matetika i solombavam-bahoaka Tinoka Roberto no sady filoha lefitry n'antenimera-pirenena faritany Toliara. Manaraka azy ao i Marante Jean Dieu mety hirotsaka amin'ny anaran'ny Antoko Volomboasary. Ankoatr'izay i Tony Perkin no mety ho candidat hifaninana amin'ny izy ireo fa ankehitriny Tony Perkin dia enjeny fotoanam-panjakana noho ny fisintomana laklosy manoloana ny Varisimba izay iniana aparitaka ao amin'ny faritry Toliara. Fa mbola ratsikely mety ho toy izay. Faritany Antsiranana. Araka ny feo an-gazety miverimberina dia mbola hirotsaka indray ny ben'ny tanàna amperinasa ankehitriny dia tsy iza zany fa Jean-Luc Javo-Jozar. Ary mety ho ambony ny herijika mahalany azy noho izy hitan'ireo mponina fa te-tanindrazana ary miezaka hatrany amin'ny asa famandrosoana ny tanànan'ny Diego Suarez. Ny candidat mety hifaninana aminy dia i Rémy Odilon izay hirotsaka amin'ny anarany tsy miankina. Ireny sy ireny ny mety anaran'ireo isaky ny renivohim-paritany candidat ho ben'ny tanàna. Raha nanaraka ankaiky isika dia eo amin'ny efatra eo no efa ofisialy nanao fanambarana tao an-gazety sy tamin'ny page Facebook ny tsirairay. Ao anatin'izany Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana, Rina Rakotomanga mirotsaka amin'ny anarany tsy miankina, solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka ary Patrick Rarmanana. Fanampin'izay tsara manamarika fa efa nisokatra omaly 5 septambra 2024 ny fandraisany OVEC
Rantsamany ndraiky ny vomera malio tena amsahana fifidianana na seni ny antota taratasy firotsako fidina ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna araka ny didim-panjakana izay nivoaka tamin'ny fa 4 Aogositra 2024 lasa teo ary maharitra 5 andro ny fandraisana izany antota taratasy firotsako fidina ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izany. Araka izany dia hoarantsika miandalana eo ny mety fivoarany toedrara sy ny fivoaran'ny listra ofisialy. Na dia eo aza ny fifaninanana amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity fa nisan'ny mahoraka sy andrasan'ny maro ny fifaninanana eto an-drenivohitry ny Madagasikara eto Antananarivo renivohitra. Efa manomboka sahady ny sakantsakana amin'ny kandida sasantsasany toy ny Andriamatoa Filoha Teo Aloha Marc Ravalomanana. Da hoarantsika kely rehefa neon-kevitra maro samihafa manoloana ny firotsako fidin'ny Filoha Teo Aloha Marc Ravalomanana. Ho an'ireo mpanohana fitondrana dia valifaty politika ny antony firotsako fidin'ny Filoha Teo Aloha Marc Ravalomanana. Ho an'ireo fanoherana sy olon-tsotra kosa dia mahita fa fitiavana ny anarana ny tanàna Antananarivo no antony firotsako fidiny ben'ny tanàna nyty tanàna ny renivohitry Madagasikara ity. Da hoarantsika ny fanehoan-kevitra maro samihafa zany. Misy hevitra lehibe zany hoe filoham-pirenena ianao ex-présidentiel ianao no andeha hiverina ianao any anatina resaka politika aty amin'ny ben'ny tanàna. Tsy politika lôjika ny ipetrehana Andriamatoa Marc Ravalomanana no ben'ny tanàna fa politika anaovana valifaty ka tsy azo ekena zany eo niveau tantara-pirenena. Izy efa filoham-pirenena dia hidina ambany amin'ny hanao iza ny tenenao fa ambany nomera fanohana fitondrana zany le izy hoe hoady landra io dia hoy zay io tsy marina zany raha za manokana mihitsy. Zao ve ny mahazo ny firenetsika, zao ve ny mahazo ny Antananarivo raha Antananarivo ny resana tsy ny fanarenana azy amin'ny lafiny ara-ekônomika ara-tsosialy fiarahamonina ve no mamay voalohany. Efa tafahoatra loatra ny fivoizana ady politika ataon'ireo pombany Andrajoelina manoloana ny firotsako fidina Andriamatoa Filoha Teo Aloha Marc Ravalomanana. Nivoaka tamin'ny fanginany ny Andriamatoa Rivo Rakotovao manoloana ity fivoizana ady politika ataon'ny pombany Filoha Andrajoelina ity. Tsy misy an'izany valifaty politika zany hoy Rivo Rakotovao. Diso ny filazana fa hanao valifaty politika no antony firotsako fidina Andriamatoa Filoha Teo Aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Diso zany hoy Rivo Rakotovao. Diso ihany koa ny filazana fa hiverina indray ny taona 2024. Hiverina indray ny faty olona sanatr'izany hoy Rivo Rakotovao. Efa ampy kosa ny fijaliana sy fahantranana teraky ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 ka tsy tokony hampiana intsony. Ny SVM sy ny firaisankina manokana dia tsy makasitraka ny fanaovana politika maloto, mivohy resaka ady politika sy valifaty politika. Oka zava fa programa anasa hanarenana ny tanàna Antananarivo sy anitsiana ny fitondrana tsy mety no ananan'ny Filoha Teo Aloha Marc Ravalomanana fa tsy resaka valifaty politika akory. Anasovahoaka sy anatsara ny tanàna Antananarivo no antony firotsako fidiny ho ben'ny tanàna Antananarivo. Anjaranay, anjaran'ny Ravalomanana no mandrisy lahatra ny olona fa tsy zany akory, tsy zay fotsiny akory tsy ady la politika na sanatr'izany hoe valifaty politika no ilatsahan'ny Ravalomanana eto Antananarivo. Zay zany tokony halamina andresen-dahatry ny olona fa taritiny reto mpanohana fitondrana zany le izy hoe hoady landra io dia hoy zay io tsy marina zany raha za manokana mihitsy. Zao ve ny mahazo ny firenetsika, zao ve ny mahazo ny Antananarivo raha Antananarivo ny resana tsy ny fanarenana azy amin'ny lafiny ara-ekônomika ara-tsosialy fiarahamonina ve no mamay voalohany fa lay hevitra lobe oeton'ny sasany ataoko manapotika firenena misy dia hoe io ary fa tonga ny atao sehatry ny ady la politika hifanapotika eto hifamono sanatr'izany eto ireo mpanao politika ireo hoe hiverina indray ve zany 2009 hiverina indray ve zany 2007 ozy hoe dia metrika zany mbola zaka amin'ny firenetsika ve zany mahinona zany mivoizin'ny mpanao politika sasany. Ny any pasteur Edouard Tsarahame dia mazavany azy. Tonga dia hita mibaribary fa mpanao ratsy ny pombany Andrajoelina. Tonga dia fanonganam-panjakana avy hatrany no antsain'izy ireo raha vao naheno fanambarana nataon'ny Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Ny tena zava-misy nefa tsy mieritreritra an'izany akory Andriamatoa Marc Ravalomanana fa izy ireo no manana saina maloto, manana saina feno valifaty. Ny any Marc Ravalomanana ho izy tsy misy afa-tsy ny anasoa sy anatsara ary anarina ny tanàna Antananarivo dia manao izay fomba rehetra alany azy mandresy lahatra ny vahoaka no ataony.
izy efa filoham-pirenena dia hidina ambany amin'ny hanao iza ny teny anao fa ambany nomera hagaga koa ary raha zany koa ka marina fa hoe ianareo mahita azy fa hoe izy efa filohan'ny repoblika re olona nareo ihany iny nanalany garde du corps ama président république azy ko tsy fa matoa isoronareo aminy voninahiny dia tsy manamboninahitra zany. Fanampin'izay tsy marina hoy pasteur Edouard Tsarahame ny filazana fa ambany ny toerany be ny tanàna. Iza mahasamby laza fa ambany ny toerany be ny tanàna. Tsy afaka milaza isika fa ambany ny toerany be ny tanàna satria io toerana io dia toy ny toerana rehetra ihany. Tsy ny olona rehetra no afaka hipetraka amin'izany toerany be ny tanàna zany fa indrindra fa misahana ny Tananarivo renivohitra. Ny zavatra tsikaritra ho izy ny koropaka daholo ny pomban'ny filoha Andry Rajoelina Ravonahena fa irotsako fidina ho be ny tanàna i Andriamatoa Marc Ravalomanana. Midika zany fa toerana manandanja sy manana maizy azy ny toerany be ny tanàna. Raha ny RMDM manokana dia manohana 100 isan-jatony ary tsy misy fepetra any firotsako fidin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha. Inona moa fa inona ny azony atao manavitra firenena ny azy ilatsaka be ny tanàna izy koropaknareo ary tadidinareo fa filoham-pirenena izy avereno aminy aloha ny zoany amafilohan'ny repoblika azy raha marina ho azy anyteninareo zany raha mitombona zany teninareo zany hoe omenareo azy tokoa ny voninahitra omeo azy raha nga ny voninahitra satria izay ny mahafilohan'ny repoblika azy ka mba ialana tsiny le tompoko ialana fondro ho an'ny RMDM manokana dia miteny izay hoe io no kandida tohananay. Ity sefim-pokotany mpilelaka an'Andry Rajoelina ity no anisan'ny miziriziry fa hanao valifaty politika no antony firotsako fidina Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho be ny tanàna Tananarivo. Tsy politika lojika no ketrehan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa mitetika fanonganam-panjakana hoy izy. Ity toerana ity anaovana base politika fotsiny dia amotika ny fiainan'olona ary indrindra fa amotika ny fiainan'ny Tananarivo manontolo. Sady raha teo hoy izy tsy mety mihitsy ny firotsako fidin'ny Marc Ravalomanana satria tsy pomba fitondrana izy, izany hoe tsy afaka miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izy nefa tsy maintsy mila famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana ny be ny tanàna. Araka izany dia mety hiteraka korontana sy savorovoro ny firotsako fidin'ny Marc Ravalomanana indrindra fa rehefa tafapetraka eo amin'ny toerana amin'ny mahabe ny tanàna Tananarivo azy izy. Araka izany tsy azo ekena ny firotsako fidin'ny Marc Ravalomanana hoy ity sefim-pokotany Anosy Zato ity Jean Irina Rafanomezantsoa. Filatsahana be ny tanàna n'Andriamatoa Marc Ravalomanana mahitsy amin'ny laza eto dia hoe lasa eritreretina ho anaovana base politika na fahatra politika zany ny eo anivon'ny tanàna na Tananarivo renivohitra zay mety zay anomotika fiainan'olona be dia be. Misy hevitra lehibe zany hoe filoham-pirenena ianao ex présidentiel ianao no andeha hiverina ianao any anatina resaka politika ty amin'ny be tanàna zay fantatritsika hoe tsy afaka aleo tena mihitsy zany tanàna na Tananarivo zany fa tsy maintsy miankina amin'ny fitondrana foibe zany hitantsika foana hoe subvention be dia be reo zavatra endraketiny tsy commune ambanivolo fa commune tena mila stratégie ka raha opitehantsika amin'izany le tanàna na Tananarivo dia anjarantsika vahoaka no misaina fa za dia miteny hoe tsy lozika tsy politika lozika ny ipetrehana Andriamatoa Marc Ravalomanana no be ny tanàna fa politika anaovana valifaty ka tsy azo ekena zany eo anivon'ny tantaram-pirenena ary tsy politika lozika ny ipetrehana Andriamatoa Marc Ravalomanana no be ny tanàna fa politika anaovana valifaty ka tsy azo ekena zany eo anivon'ny tantaram-pirenena ary tenako dia mpitolona za ho an'ireo olona tsy nitolona amin'ny matahotra an'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa raha ho anahy manokana nitolona zay team mafana foa tamin'ny 2000 nanangana zany tika arivo zany zay nitoy tao anatin'ny team anisan'ny niatrika an'izany grève no soa arivo zany fa anisan'ny nandrodana koa zany fitondrana zany tamin'ny fito soa arivo satria problème mampetraka dia natao fitaovana foana ny vahoaka atreto zany dia zao zavatra teneniko hoe alohantsika mitodika any amin'ny sosialim-bahoaka fa eto tsy misy matahotra zany raha za aloha zany tsisy atahorako mihitsy zany hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana zany efa nitondra vadiny efa hitondra izy dia miala dia miditra mangato an'izany politika eto Madagasikara. Ho antsika izay nanaraka ity vaovao firotsako fidin'ny Marc Ravalomanana ity dia hita miariary fa miorongoro ny pomban'ny filoha Andry Rajoelina ankehitriny ka noho izay zavatra izay azo antoka fa mitady izay fomba rehetra aminganana azy izy ireo ankehitriny. Tsy mitombona kosa hoy Jean-Jacques Ratchetson raha ohatra ka
resaka etra ndray no entina anakanana azy amin'ny firotsakofidina ho ben'ny tanàna Antananarivo satria izy efa nilatsaka filoham-pirenena ary efa noekeny HCC ny filatsakofidiny. Kajikajy politika araka izany no ambadika ny fanamariana nataony DGI mikasika ny fandoavan-ketra ho an'ireo mpilatsakofidina ho ben'ny tanàna Antananarivo. Hoy Jean-Jacques Rabenirina manoloana ny firotsakofidin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Io dia resaka kajy politika resaka tsy mazava raha ka ny Marc Ravalomanana raha afaka nilatsaka filoham-pirenena izy tokony afaka milatsaka ben'ny tanàna, tsy tokony resaka etra io no masaka anazy fa raha vao io no masaka anazy tika zany resaka politika io fa tokony efa tamin'ny amin'ny présidentielle izy tokony efa nisakanana fa maninona vao tsy ampy heritaona aoriana dia tsy afaka indray izy, tsisy heritaona aoriana koa reny zany raha zao izy mihitsy afaka ilatsaka nefa izy tamin'ny fifidianana novambra izy afaka nilatsaka dia resaka kajy politika indray zany dia zay le mahatonga ny eto Madagasikara io kajikajy politika io tsy mandeha io tsy io mihitsy tsy mahavita mahavaha olana eto Madagasikara. Efa naratsaka teto ny fanehoan-kevitra maro samihafa mahakasika ny firotsakofidin'ny Marc Ravalomanana. Ao ny milaza fa kajikajy politika miendrika valifaty no ambadiky ny firotsakofidin'ny ben'ny tanàna. Ao kosa ny milaza fa tena anasoany tanindrazana, anasoany vahoaka ny Tananarivo ary anarina ny tanàna Antananarivo no antony firotsakofidina Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana ndao averitsika jerena kely izany rehetra zany. Ity fanehoan-kevitry Rina Rakotomanga ity dia mandify tanteraka ny fanehoan-kevitry Lalatina Rakotorazafy izay mivohy fa valifaty politika no ambadiky ny firotsakofidin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Efa niova ny tantara hoy Rina Rakotomanga, efa tsy misy tsony ny fifandrafiana eo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy filoha Andry Rajoelina. Nanamarika izy fa tsy tokony ampitoviana ny fomba fijery ankehitriny sy ny taloha satria hafa ny taloha, hafa ny ankehitriny. Tsy misy intsony ny resaka valifaty politika zany fa fanarenana ny tanàna Antananarivo no imasoan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'izao firotsakofidiny izao ary tahaka izany ihany koa Rina Rakotomanga amin'izao firotsakofidiny ho ben'ny tanàna izao. Samy mametraka planina ikendrena ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo izy roa. Raha lazaina fomba hafa hoy izy tsy fahavalo i Andriamatoa Marc Ravalomanana fa mpifaninana ary tahaka izany ihany koa no andresan'ny Marc Ravalomanana ny Andry Rajoelina na ireo mpanaradia azy. Tsy fahavalo ny mpanaradiana Andry Rajoelina fa mpifaninana ara-politika. Rina Rakotomanga moa naneho ny hafaliana izy manoloana ny fanetrentena izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny rotsakofidina ho ben'ny tanàna satria anisan'ny fanirian'ny Rina Rakotomanga hatry ny ela ny hifaninana amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tanteraka izy ankehitriny. Mpifaninana no iantsona azy fa tsy fahavalo akory. Tsy fanehoan-kevitry Lalatina Rakotorazafy ihany no toerin'ny Rina Rakotomanga fa fanehoan-kevitry Soaly Mosa ary ny lahatsoratra izay navoaka ny gazety L'Express de Madagascar. Izay samy mivohy fa valifaty politika no antony firotsakofidin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Tsy mitovy intsony ny fomba hitondrantsika an'ilay izy tsy fahavalo fa mpifaninana aloha zany faly fa nirotsaka izy tena faly ary mino fa fotoana zao ny misy nyteny amiko hoe vavimatoa Antananarivo vavimatoa ao anaty fianakaviana mino fa vavimatoa Antananarivo ihany koa amin'izay tondra ny tena fanarenana marina ary za faly satria nirotsaka indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana faly satria zao tiako aseho aminazy ny hoe fotoana angambo zao ataontsika hoe ho fanilo miampita amin'izay ny fitantanana sy fanarenana ny Antananarivo fa tsy ho atao bodongerina sy ho atao sehatry ny adila politika foana ny eto ka hoe andeha andrefy sy fandrefy foana amin'ny mpitantana foibe ny mpitantana ny tanàna Antananarivo amiko andaontsika hiara-iasa ary raha sitraky ny mpifidy misy 672,500 atao anatin'ny tanàna Antananarivo ny aben'ny tanàna dia omeko ny anjara toerany manokana ireo ben'ny tanàna rehetra izay efa nitantana tato anatin'ny tanàna Antananarivo. Ndao jerentsika ohatrina ahoana ny fanehoan-kevitry Lalatina Rakotorazafy manoloana ny firotsakofidin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna. Ho antsika izay manaraka ny page Facebook iny dia mahita tsara fa miombo-kevitra tanteraka amin'ny gazety navoaka ny L'Express de Madagascar izay nosoratan'ny Julio André Mitondra. Hitantsika eo ambony eo ny lohateny gazety izay mitondra lohateny hoe Marc Ravalomanana :
la candidature de la vengeance ary nozarainy lalatina rakotina zavy tao amin'ny page Facebook izany. Toy izao ny fanehoan-keviny raha dika amin'ny fomba malalaka. Hoy izy hoe tena miomikevitra amin'ity andian-dantsoratra navoakan'ny gazety L'Express de Madagascar ty aho hoy izy. Hita taratra fa tandindoza ny tanàna Antananarivo renivohitra hoy lalatina rakotina zavy amin'izao firotsako fidiny filoteo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna nyty tanànany renivohitra Madagascar ity. Satria ny antony dia zao hita mazava fa valifaty politika no antony firotsako fidiny filoteo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna hoy lalatina rakotina zavy. Ary nanamafy an'izany ihany koa ity gazety nosoratany Julio Andria mitondra ity tao amin'ny L'Express de Madagascar. Zany hoe tsy misy fikasana ampandrosan'ny tanàna Antananarivo no antony firotsako fidiny filoteo aloha Marc Ravalomanana fa valifaty politika hatrany no hita miariary raha jerena avy aty ivelany. Na dia zany nanamarika lalatina rakotina zavy fa tsy hoe ilatsaka ho fidina ho ben'ny tanàna izy mahatonga azy manakena na manao analyse zao firotsako fidiny filoteo aloha Marc Ravalomanana ity fa ny azy dia fanehoan-kevitra fotsiny sy fanaovana analyse tsotsotra makasika ny toedrara politika. Na neoneviny manokana Isoali Moussa izay mpanaradian'ny filoha Andry Rajoelina no sady misahana andraikitra ao amin'ny fiadidian'ny Républicaine Madagascar. Mampametra-panontaniana ihany ny toe-java-misy ankehitriny no sady mampanahy hoy Isoali Moussa. Sao dia te hamerina ny sary niseho tamin'ny fito sy roa arivo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. I Andry Rajoelina teo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna, filoha teo aloha Marc Ravalomanana teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena ary Andry Rajoelina no nanongana azy teo amin'ny toerana mahafiloham-pirenena azy. Somary hita taratra avy ety ivelany ihany fa miendrika valifaty politika izao firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izao ho ben'ny tanàna Antananarivo. Nefa raha jerena fotsy miangatra dia tsy mila an'izany intsony ny firenentsika amin'izao feno fahantrana sy fijaliana iainan'ny vahoaka malagasy izao. Hoy Isoali Moussa raha niresaka tamin'ny mpanao gazety izy. Raha mijery fotsiny inge ianao zany hoe zay ve zany ny tiana hatongavana hoe satria schéma efa niseho 2007 ve ny tiana apody. Ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana no président tamin'izany dia nilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna ny président Andry Rajoelina. Dia zay ve zany ny tiana averina ny avadika fotsiny zany izy hoe satria ianao indray zany zao président Andry Rajoelina ny président dia ndao ary fa za indray zany zao ilatsaka maire. Mialatsiny fa ohatrany lasa simpliste ohatr'izay fotsiny ve zany no dia ohatrany hoe andehanao an'izay valifaty zay ve zany tena antony fanontaniana ihany no apetraka. Mila an'izany ve ty firenena ty amin'izao zava-misy iainantsika zao amin'izao situation iainan'ny firenena iainan'izao tontolo zao mbola mila zavatra ohatr' izany ve anjaran'ny vahoaka no mijery hoe fotoana mbola anaovana schéma ohatr' izany ve zao contexte iainantsika zao. Ny voaka tamin'ny fahanginany Randrenirinina Ignace tsy tokony ho raisina amin'ny lafy ratsy ny firotsako fidin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo izy. Hita taratra fa manana erdika ampandrosan'ny tanàna Antananarivo i Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary efa navita be tamin'ity tanànany renivohitry Madagasikara ity izy ka mbola mitady sy mikatsaka amin'ny fomba rehetra anarenana ny hasin'ny tanàna Antananarivo sy amerina ny fampandrosoana tena izy. Fietreny tsika mametraka an'izay ho fiaina hoe mietro ny voninahiny fa izy kosa mieritreritra hoe mahatsiaro fa te hampandroso any amin'ny commune zay heverina municipal zay heverina fa afahany iangana zany amin'ny tontolo politika vaovao indray. Izay fijerevako azy ka tsy dia tena atao mahagaga zay satria mahatsiaro izy zany fa hoe mila azy ny Antananarivo amin'ny fifidianana ho avy io dia ohitatsika eo hoe angaredina ohatry ny ahoana zany ny faninany eto izy efa nanapaka zany fa hoe andray anjara miezaka izy zany mampiantso zao mamondrona hery napetsony daholo reo heverina fa parti politika lehibehibe reo ampandany azy zany eto Antananarivo dia efa nisy resaka ny fanaovana ihany koa mikasika an'izay amin'ny tetika rehetra zany.
nivoaka tamin'ny fanginany Nevra Oldin manoloana ny fanindraindrany ireo pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe malalaka ny lalana avoafidy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Na tena na tsy tena hoy Nevra Oldin dia tsy maintsy ho TGV sy Tima ihany no eto ary tsy maintsy io antoko roa andrarezina io no ifanenana eto Antananarivo. Tsy misy an'izany resaka hoe tsy maintsy lany ny anay, tsy maintsy lany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, tsy maintsy mandalo eo ampelantanany vahoaka daholo ny sedra latsabato rehetra. Nanamarika i Nevra Oldin fa mahafaly azy ny firotsakofidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana satria ahafahany vahoaka malagasy misafidy hoe iverina mijadona zay nataony tany amin'ny taona 2 3 4 ka hatramin'ny 7 sa isafidy fahafahana zay nanomboka tamin'ny 7 makaty ka ho an'ny vahoaka tsirairay izany safidy zany. Ny antoko TGV dia efa vonona foana ary eto mba tena zava ihany hoe na tiatsika na tsy tiatsika aloha dia mifampitady eto isaky misy fividianana dia TGV sy Tima ihany. Mbola veko ihany koa ity politika ity tsy vitan'ny vavabety pikabary amin'ny teny aminareo mbola ho ihany ny eto dia na TGV na Tima no mifampitady eto. Mpividianana tamin'ny filoham-pirenenany tsy tokony isy Tima lany député teto sonareo dia mety mivaovy io miankina an'ilay olona satria ka fa député ny jere vidiana dia ilay olona mihitsy mianao zao tsoko aminareo nisy fikambanana tao amin'ny Irmara zao tsy nanoana tamin'ny fividianana député, nisy apahany tamin'ny TGV zao tsy nanoana fa nanoana filoham-pirenena ary nisy koa olona nanoana fa tsy nanoana filoham-pirenena dia ho avy fividianana ben'ny tanàna dia raha za manokana ny tanenareo dia mety amiko mihitsy ohatrany filoha-makary. Namaly an'izay resaka fivoizana ny Marc Ravalomanana tsy maintsy olona ben'ny tanàna izay ihany koa i Rina Rakotomanga. Raha izy manokana aloha dia tsy matahotra ny Ravalomanana ho lasa mpifaninana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho atao amin'ny 12 Desambra 2024 avy zao satria mahatoky tanteraka ny mpifidy avy eto Andrenivohitra izy sady raha teo izy efa vonona anova tantara hoe tanàna Antananarivo maloto eran-tany ho lasa tanàna madio eran-tany sady mateonina. Tsy vitan'izay ihany fa hoe soriny Rina Rakotomanga ho anatin'ny listra firenena tena maloto indrindra aty Afrika i Madagasikara indrindra fa tanàna Antananarivo renivohitra. Zay sy ny filohan'ny Rajoelany tsy miady ary tsy niady tsy ary za tsy mieritreritra niady aminy mihitsy fa rehefa tonga fotsiny ny fotoana mahatsiaro ny tena hoe efa mba fotoana zao ny andehanako rehetra satria efa nanampy azy teo foana hatramin'izay ary zay moa mpinamana foana dia hatramin'izay mba fotoana zao ny andehanako rery amin'izao fotoana zao ahafahako ihany koa misedra rery ny lalàna politika. Ny filohan'ny Rajoelany raha tadidina avao ny parcours politique tsy nanana vocation politique izy tamin'ny taona 7 izy nandeha rery nisedra n'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana zany tato anatin'ny tanàna Antananarivo satria tao anatin'ny fitondrana Marc Ravalomanana izy norotsaka ben'ny tanàna Antananarivo dia amiko mba fotoana koa zao mba misedra irery misy manampy anah moa nefa ny fitondram-panjakana Rabasoa Rabatsara tsy manampy anah moa zareo tsy maninona izay le tiako apetraka foana zany hoe ny filohan'ny Rajoelany tonga teo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao nisy antanatohatra ny lalovany zako mba mety niaversa indray hoe efa nandalo ny tany amin'ny fiadinan'ny Repoblika rehetrarehetra tany anatin'ny pouvoir rehetrarehetra tany fadina Premier Ministre fadinan'ny Repoblika ministère zay vao miverina aty amin'ny mairie efa manana expérience be da be ako zany fa anisedra fifidiana zao zany zahako Rina Rakotomanga vao irotsaka ho fidiana fa zahako nitendrena foana hatramin'izay. Ito pamarana dia zao hita taratra amin'izao firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izao ny fankahalana sy ny fananana saina maloto zay ataon'ireo pomba ny fitondrana. Ny ao an-tsaina izy ireo tsy misy afa-tsy ny hoe fanonganam-panjakana, tsy misy afa-tsy ny hoe anao valifaty politika i Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nefa tsy izay akory ny antony ny firotsako fidiny ho ben'ny tanàna Antananarivo. Efa mazava ny teny izay nataony tamin'ny fanambarana iny hoe anarina ny tanàna Antananarivo, anadio ny tanàna Antananarivo ary amerina ny asiny Antananarivo indray. Arak'izany ho arantsika miandalan'io ny mety ho toy ity toetra raha ity ary izay koa mamarina ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika
amanaraka indray